mivavaka isika. Tompo amin'ny fofeno fifaliana no hidiranay eto an-tranonao ary androsonay ampanetretena koa eo ampototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy mba hangata-pamelana no tsy fahatanterahanay tamin'ny fandikanay nididinao masina sy nanaovanay fanahiniana tsy iaina araka ny sitraponao. Amindrao fondray izahay ary avaozy orina mana aty anatinay ny fanahinao. Manantena izahay to na dia mitanondrika azy eny manantenanao mbola hampitrakana indray ary indrindra hiasa amin'ny fanahinao masina ahitanay ny zava-mahagaga rakety ny teninao. Ity fotoana ity fotoana natokanay fiangonana hiarahana mandinika ny Soratra Masina dia ataovy tanteraka ny teninao ho fanilo ny tompotray sy ho fanazavana ny lalanay tokoa ny izany Soratra Masina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Araka ny fandarana Mofonaina dia ny Salamo 7:20 indray no anjarantsika fiangonana amin'izao anio izao. Salamo 7:20. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo izany. Meorariny aho, Andriamanitro, ary alaharo ny teniko haresy ny firenena tsy misy famindrampo. Vonjeo aho afaka amin'ny lehilahy mpamitaka sy mpanao meloka. Fa ianao no Andriamanitry ny heriko. Nahoana ny manary ahy ianao? Nahoana ny mandeha mijoretra aho no ny fampahorian'ny fahavaloko? Ampandehan'ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Aoka hitarika ahy ireo ka hitondra ho any amin'ny tendrombohitra ao masina dia ho any amin'ny taberna kelinao. Dia hankany amin'ny alitaran'Andriamanitra aho, dia any amin'ny Andriamanitry ny fifaliako indrindra, ary hideranao amin'ny lokanga aho ry Andriamanitro dia Andriamanitro. Nahoana mitanondrika ianao ry fanahiko, ary nahoana mitoloko ato anatiko ianao? Manantenà n'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho, izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Salamo 7:20. Andininy firy izy teo? 5. Dia ny fanahin'ny Tompo hitarika antsika tokoa, hampianatra antsika ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izao tononkira izao. Ny Salamo dia amterina trano fa hira ampiarahana amin'ny zava-maneno. Izay no dikany. Hira ampiarahana amin'ny zava-maneno, tsy akapela zany ny Salamo. Fihirana jiosy izay miaraka mandrakariva amin'ny zava-maneno. Ity Salamo ity raha jerentsika azo aladahatra ny hira fa 7:20. Ahoana le izy? Ninona hitranga Jesosy dia ahoana ny fiverenana? Ny fotoana dia zaho fotsy feo dia menatra be mihitsy mira mikro. Ny fotoana dia andalo Jesosy ka tsisy ampimalo Jesosy raha miorina ho ampoko Jesosy ny fitiavanao inoko Jesosy. Zay zany hoe hira mitory fanantenana ao anatin'ny jaly. Zay ty Salamo 7:20 ity. Ninona hitranga Jesosy? Tononkira mitory fanantenana ao anatin'ny jaly. Efa niainanao ve zany? Raha tsy zany ianao tsy kristianina. Ao anatin'ny jaly ianao mbola manantena ihany. Eny ary novakitsika teo amin'ny fiantsoana ny Salamo 2:20 hatramin'ny 5. Tamin'izany dia inona sady no voamarintsika raha nanomana ny vakiteny Mofonaina isika? Miverina no hoe nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko,
ilazana amintsika fa salamo tsy misy afakory ny 27 sy ny 13 fa tena tononkira mitohy. Saingo hitantsika eo inona ny fiavahany ny 27 sy ny 13 mitohy ireo fa tsy misaraka ary elanyelan'ny fiverenana hoe nahoana no nitanondrika ianao ry fanaiko. Eo amin'ny andininy 5 1 ary ny 17 andininy 15 koa. Izay hoe io zany ny 488 ny baiboly andininy 3 misy fiverenana mitovy. Ira misy fanantenana, mitory fanantenana ao anatin'ny fijaliana. Dia efa hitantsika ilay fiverenana intelo ny tononkira eo amin'ny andininy 20 andininy 15 sy ny andininy 11 ary ny 13 andininy 15. Izy ary no nanoratra an'ity salamo ity dia mamalinareo zany. Izay ny hitanareo eo. Inona atao hoe korahita? Manaritsova ny tadidinareo amin'izany. Ohatrany hoe kary, mpihira, ary inona maskila. Maskita indray no antretrerana. Eny ary ny nanao azy ny hira azy zany dia korahita, fa ny nanoratra azy dia Davida. Davida. Hitanareo ato fa inona daholo ny mpisolo tena tapisaka ato? Koa mangetaentan'Andriamanitra ny fanaiko. Izany tsy korahita mihitsy zany, fanahinay ny tokony tenenina amin'izany. Ny mpamorona dia hafa, fa ny mpihira ny hira dia ny korahita. Ko hatramin'ny farany, nahoana mitanondrika ianao ry fanaiko ato anatiko. Davida. Na izany aza dia mbola mifangaro ny hevitry ny mpandinika sasany, fa ny maro dia milaza fa nosoratan'i Davida io. Mila patsivina antsika koa mpandiniana ny bokin'ny Salamo, fa ny bokin'ny hira riavana ao anatin'izany ny Salamo dia tsy mandeha irery fa milafika mandrakariva amin'ny bokin'ny tantara. Torak'izany koa ny bokin'ny mpaminany dia mifototra na miorina mandrakariva amin'ny bokin'ny tantara. Ny Samoela faharoa izay mitantara ny fanjakan'i Davida no ilafian'ity Salamo 17 ity, ka ny Samoela faharoa 17 indrindra. Samoela faharoa 17 io zany ny fototra ity tononkira ity, zany hoe tamin'io trangan-javatra io, tamin'io fotoana io no antom-panoratana ny Salamo 17. Raha mamadika ny soratra baiboly isika dia mahita fa i Davida niatrika ny adiny tamin'ny Absaloma zanany no tantaraina ao amin'ity Samoela faharoa 17 andininy 4 sy ny manaraka ity. Zao ilay tantara rafitiny. Tonga i Absaloma fahavalo, nanangana ny Davida rainy ho fahavalo. Dia nikarakarain'ny vahoaka, zany hoe ny tandapa-fatratra Davida, karaza-tsakafo zany natolotra ny Davida zany tonga mpanafika fa ao ianao aloha fa hanana tsara. Rehefa avy eo dia nandahatra ny tafika ny tsinjara ny tafika i Davida. Izay moa dia fanomezam-pahasoavana manokana ho an'i Davida hoe iza no manao inona. Ary rehefa nandahatra ny tafika Davida efa tena mahery vaika i Absaloma sy ny miaramilany, dia hoy Davida hoe zay hiaraka hiatafika aminareo. Zay raha fitinina ao ive ho vakiana tsy tapitreto ny ora. Zay hiara hiatafika aminareo. Fa hoy ny miaramila, tsia, izahay rehetra no soloanao tena, ka raha ianao no maty dia maty ny fanjakana. Aza mandeha ianao fa mijanona eo. Vokatr' izay dia nijanona rery
eo amin'ny 15:2 nijanona rery teo amin'ny tanin'ny Jordana i Davida. Andriamanitro mitanondrika tao anatiko ny fanahiko, izany no atsarovako anao eo amin'ny tanin'ny Jordana sy amin'ireo Hermona ary amin'ny tendrombohitra mizara. Mijanona rery teo izy, fa ny mpanafika no nandeha ny fanehitra tamin'ny Absaloma sy ny miaramilany. Zay zany le tantara dia fahitanareo hoe mipetrajery zany zao i Davida manoratra n'ity salamo ity, fa ny rahana hiady kosa miaramila ny fanjakany. Dia efa azontsika sary an-tsaina sady hoe naninona tokoa ary no tafavoaka ny Davida izao tononkira izao. Efa ndresana tamintsika tao hoe fanantenana ao anatin'ny fahaterena dia ny ady amin'ny Absaloma zany no ambaran'ity salamo ity. Tsy afaka amin'ny salamo 2:7 zany sika raha mandinika ny salamo 7:7. Fanantenana ao anatin'ny fahaterena, fitrakana ao anatin'ny izay mety ho fitanondriana, ary indrindra fampaherezana ny tena. Mampahery tena eto tsy misy nizandisa, tsy misy na tena iny Davida hoe iza ny ampahery azy, lasa ny miaramila rehetra izy rery ny tavelo eo. Dia mampahery ny tenany izy ao anatin'iny mivavaka ny tononkira izay manoloana antsika. Efa mba niainanao koa zany hoe tsisy nizany izy, fa dia ianao mampahery ny tenanao ao anatin'ny ady sy ny fahaterena. Raha tojo amin'izany ianao dia tadidio ny salamo 2:7 sy ny 7:7. Io makany amin'ny Getsemane io efa makany sahady io. Raha hoe velarina amin'ny Baiboly manontolo dia sarin'ny Getsemane io. Andeha ary isika ilaza kosa hoe teo zany zao dia hoe iza ny nanoratra, aiza ny fototra iorenan'ity salamo 7:7 ity dia taiza izy no nisoratana. Hitantsika ao amin'ny 42:6 teo amin'ny tanin'ny Jordana. Ao amin'ny 9 mosy hoe mizara dia mba tadidio sady mora tadidy le hoe mizara ny dikany dia hoe kely, tendrombohitra kely. Le mizara anaran-tanàna fa ny dikany dia hoe kely. Tadinareo rehefa mizara dia mizara tsy mifidy fa manjary le kely no men'ny hafa. Mora tadidy zany le voambolana amin'ny teny Hebreo hoe mizara dia midika hoe kely. Mba mahay an'izany kosa tao ary sika rehetra andray anjary amin'ireo 5 ireo. Inona reny tena hoe andiny Soratra Masina, tsaronao fa mipaka avy hatrany ao am-ponao, tena hoe mamangana ao avy hatrany ao am-ponao ao. Amin'ireo 5 amin'ny salamo 7:7 tao hoe mandraisa anjara, fara toy izanao ilay manaraka eo, nahoana no manary ahy? Iza koa ny 2 zy tontolanto bina koa 7 ahoana le izy? Ampandehan'ny fahazavanao. Iza koa mbola hoe voatsindrona ampo mafy tamin'ny 5 ohatr'izao na ohatr'izao. 7 reo 5 voalazanareo reo ny 2 sy 7 dia fametrahana n'Andriamanitra ho tompona andraikitra. Tanareo ianao no Andriamanitra, ianao no Andriamanitry ny heriko, ampandihany ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Fa ny 7 dia fandraisan'ny mpanao salamo andraikitra. Ankany amin'ny alitaran'Andriamanitra dia any amin'ny Andriamanitra ny fifaliako indrindra, ary hideranao amin'ny lokanga. Izany hoe ny anankiroa amintsika izay miteny dia mametraka andraikitra amin'Andriamanitra. Izay ny nanaitra azy. Mahafinaritra Andriamanitra omena andraikitra izy. Fa ny anankiray amintsika izay nanamarika ny diny Soratra Masina dia maneho fahavononana andray andraikitra. Ao anatin'ny ady mahazo antsika zany amin'ity salamo 7:7 ity dia ny famatotra ao ny andraikitra Andriamanitra
sy ny andraikitra za miatrika ady tsy atoto amin'Andriamanitra daholo araka ny Matthieu firy izy iny 20 fangaro 28:11 mankanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatra sy mavesatra dia amin'iny ny andraisan'ny olona azy dia le entana mavesatra ny atotony fa izy tsy tompona andraikitra mihitsy hoe mankany amin'Andriamanitra. Misy fahadisoana amin'iny indraindray andraisantsika eny mankanesa ty amiko tsy hoe enta ty amiko ny entanareo mavesatra za atao porte bagage tsia fa ianareo mitondra entana mavesatra tompona andraikitra mankanesa ty amiko. Ary izany ty Salamo 7:7 ty tsy hoe Andriamanitra hery fotsiny izy na Andriamanitra fahazavana sy fahamarinana hitarika anao fa ianao mandroso mihitsy manolo-tena famatotra ireo. Andriamanitra mandrainy andraikiny fa ianao koa dia maka ny tandrify ianao mandroso ianao. Azavantsika isana andiny moa io rehefa avy eo. Eo amin'ny andininy voalohany dia androso amin'izay zany tsika amin'ny isana andiny. Ny andininy voalohany dia fiantsoana ny fitsaran'Andriamanitra, mbola mametraka andraikitra amin'Andriamanitra io. Andriamanitra antsoina ho mpitsara sady mpiaro izy eto, hoe alaharo ny teny dia toy ny hoe ianao no mpisolo vavako. Tsy zany no mpisolo vavaka. Izy mipandahatra ny tenin'ny voapanga dia miampitany amin'ny filazantsara sady sisy tsika. Iza no mpitsara, iza no mpisolo vava. Jisoa dia sady mpitsara no mpisolo vavantsika eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Efa koa nisy sady mpitsara mpisolo vava. Misy an'izany ve ny anosy? Fa ho fanjakan'Andriamanitra misy an'izany. Izy dia antsoina hitsara sady antsoina hisolo vava. Meorary ny Andriamanitra alaharo ny teniko aresin'ny firenena tsy misy famindrampo ary antsoina izy anafaka. Sarao aho meorary, arovy aho alaharo ny teniko, afao aho samy vita. Tonga dia any amin'ny filazantsara tsika mandeha rehefa apetraka ho mpitsara Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy mpisolo vava dia manantenà fa ho afaka madiodio ianao. Dia moa izany hoe ady manatitra ny Absaloma izay tadio mandrakariva rehefa resaka hoe ady ao amin'ny Soratra Masina dia fifanandrinan'ny Andriamanitra sy Satana izay, fifanatrian'ny voafatotra mpamatotra Satana sy Andriamanitra mpanafaka izay. Raha miady zany Davida sy Absaloma dia izy maka ny sarin'Andriamanitra. Davida ary Absaloma zany izy sarin'ny Satana. Ny Egyptiana sarin'ny Satana ary Andriamanitra sy Mosesy ary ny zanak'Israely dia sarin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mosesy sy ny zanak'Israely dia sarin'ny fanjakan'Andriamanitra. Egypta dia sarin'ny fanjakan'izao tontolo izao tarihan'ny Satana. Izay zany io andininy voalohany io. Mametraka an'Andriamanitra sady mpitsara ny mpisolo vava ary mamoaka didy amin'ny fahafahana. Pitany amin'ny filazantsara sika. Manaraka, ianao no Andriamanitry ny heriko, nahoana ny manary ahy ianao? Ao amin'io andininy faharoa io dia fahatsapan'ny mpanao salamo ny toerana misy azy eo anatrehan'Andriamanitra. Fahatsapan'ny mpanao salamo ny toerana misy azy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy ny fahatsapan'Andriamanitra fa ny fahatsapako za voamafy, za miady, za sahirana, za mijaly eo anatrehan'Andriamanitra. Ambarana fa maninona izy? Very izy. Avelan'Andriamanitra irery eo anatrehan'ny fahavalo izy. Tsy rarahian'Andriamanitra izy, alavirin'Andriamanitra izy. Dia ahoana koa any amin'ny tantarany azo fijaliana? Andriamanitra, nahoana ny dia nafoy ahy ianao? Izay ny ery amin'ny 2:7 tapany bia, nahoana no mandeha mijoretra aho no ny fampahorian'ny fahavalo, mitovy amin'ny teo ihany. Dia ao amin'ny tapany voalohany, nahoana no manadio ahy ianao? Mipita any amin'ny filazantsara zany ty Salamo 7:7 ty dia tena ny tantaran'ny herinandro masina. Getsemane, Jesosy voaomby eo amin'ny azo fijaliana.
voambolana milahatra amin'izany daholo ny Salamo 2:7 sy 7:7. Ny faharoa dia ny fahatsapan'ny mpanoratra ny toerana misy azy eo anatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny ady izay manjo azy. Andriamanitra manadino, an'Andriamanitra manary. Rehefa mamaky ny Baiboly sika dia mazana izany tokoa ny tenenin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Manadino ve Andriamanitra? Zany ny mpaminany Isaia. Mety manadino nyzany amin'ony va ny vehivavy fampahirezana? Mety manadino ihany izy fa izaho kosa tsy mba hanadino anareo. Neny ny zanak'olombelona, neny ny zanak'Andriamanitra. Rehefa misy olana mafy sy ady mafy miatra dia izaho Andriamanitra lazainy fa manadino azy zao foana. Hatramin'ny Jesoa teo amin'ny azo fijaliana aza dia niteny ny amin'izany. Fa tena nanadino ve Andriamanitra? Rehefa vakintsika ny Baiboly manontolo Andriamanitra tsy manadino ao anatin'ny fahoriana sy ny jaly mahazo antsika ny zanany. Izy antony. Faharoa zany dia fahatsapan'ny mpanoratra ny toerana misy azy eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahoriana izay manjo. Ny fahatelo, raha io ny toerana misy azy, inona kosa ary no angatahan'ilay mpanao salamo? Tario aho ho tonga eo anatrehanao. Ny andininy fahatelo, ampandehan'ny fahazavanao sy ny fahamarinanao, aoka hitarika ireo ka hitondra ho any tendrombohitra ao masina dia ho any amin'ny taberna kelinao. Rehefa hitany sy tsapany fa lavitra azy Andriamanitra, sa lavitra an'Andriamanitra izy, dia nangataka amin'Andriamanitra izy hoe tario ary mba ho tonga. Azadonoina ilay 42:6 azafady fa ohatry ny taritarika be ilay chiffre dia ataoko teny frantsay kely. Dia 42:6 aiza izy eo? Ao amin'ny tany ny Jordana. Ny vahoaka an'Andriamanitra rehefa lavitra n'izany atao hoe tendrombohitra Andriamanitra na ny tendrombohitra Ziona dia ohatran'ny tsisy Andriamanitra. Rehefa tsy tonga aty am-piangonana izy na midy ny fiangonana dia ohatran'ny hoe olon'olo-poana fa misy dikany aminy io, tendrombohitra Ziona io, tendrombohitra Andriamanitra io, izay moa ny tenenana tendrombohitra Ziona. Ka fahoriana ho azy any amin'ny tanin'ny Jordana izy miantsoantso hoe tario ary mba ho tonga any Ziona, any tendrombohitra Andriamanitra. Eo amin'ny toerana misy azy, eo amin'ny fijaliana, any amin'ny toerana raha ny geografia lazain'ny Salamo eto, ara-geografia dia any amin'ny tanin'ny Jordana izy dia ho tonga ao Ziona tendrombohitra Andriamanitra. Ila mijery sary tanysika hoe miala eo Jordana zany dia aiza ho aiza Ziona, aiza ho aiza izy. Jereo kely ny sary taninareo fa lavitra dia lavitra zany, fa izy te ho tonga any ary mangataka izy hoe ny fahazavanao sy ny fahamarinanao no aoka hitarika. Zareo fa mifamaly amin'ny Salamo 2:7 42:4 izao fangatahana izao. Ao amin'ny 42:4 dia hoy ny mpanao Salamo, izaho no tsarovako ka ahidiko atanatiko dia nitariako ny maro ho any an-tranon'Andriamanitra. Eto amin'ity 43 ty dia mivadika ny rasy. Izy no mangataka ho tariana, fa tsy ny maro no hitarika azy, ny maro ary lasa nanafika, fa iza no hitarika azy? Andriamanitra no hitarika azy amin'ny fahamarinana sy ny fahazavana. Inona ilay fahamarinana sy fahazavana? Makanesa any amin'ny filazantsara zany izay ilay Baiboly. Fa raha fahamarinana sy fahazavana, raha hoe izaho io, raha makao amin'ny jaona toko voalohany izy dia iza ilay izaho? Ny teny dia mifamatitra eo ihany. Salamo ohatra dia miteny hoe fanilon'ny tongotro sy fahazavana ny lalako ny teninao. Ary tokony ho haintsika tsara hoe aiza ho aiza misy an'ilay hoe ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Aiza iny? Mahay mihitsy io olombelona io. Jaona 17:17 mivatadio iny fa zay le Soratra Masina. Zany hoe raha miteny zany mpanao Salamo hoe tario aoka ny fahazavanao, aonaolo izy teo fa tsekotsinjeny, ampandeha amin'ny fahazavanao sy ny fahamarinanao, aoka hitarika ireo ka hitondra ho any tendrombohitra masina dia fangatana hoe ny teninao Andriamanitra
aoka hitaridalana, aoka hitaridalana ny teninao Andriamanitra, fanazavana ny lalako ary fanilon'ny tongotro, fahamarinana ny teninao. Fangatahana amin'Andriamanitra zany mba hiteny indray ahatonga fanatonana bebe kokoa an'Andriamanitra. Misy olona tavela zany any Jordana any amin'ny fijaliana any, dia izy nitarika azy verina hivavaka. Eto zany amin'ny hoe ty mampahery-tena, tsy hiandry amin'ny pastely, tsy hiandry ny mpiandry, tsy hiandry ny dekona, fa hoana ny tenin'Andriamanitra. Avianao Andriamanitra mitenena mba hiverenako, ahatongavako any am-piangonana. Izay io raha pratikan'ny fiainantsika kristiana. Ohatra mba mora ny asan'ny mpitandrina sy ny dekona raha izany daholo. Raha makeo amin'ny Salamo 43 daholo ny mamaky Soratra Masina fotsiny dia lasa indray izao hoe tsisy nijanonjanona izany. Antsoina ho mpidaridalana fa mario tsara koa, sady tanjona izany Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra mitarika fa sady tanjona ny atongavana ao an-tranon'Andriamanitra. Teny hoe tranon'Andriamanitra sika dia izy Andriamanitra koa ny ao anatin'izany. Teo hoe antsoina ho mpitsara sady mpisolo vavy, izao indray antsoina hitaridalana sady tanjona. Izay Andriamanitra. Eto amin'ity andininy fahatelo maka amin'ny faefatra ity. Izany hoe mivaholana ao anatin'ny ady sy ny fahasahiranana dia tokana ihany. Tenin'Andriamanitra sy ny fiverenana amin'Andriamanitra. Ny fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny na ao anatin'ny teniny. Izay ihany ny vaholana ny fijaliako sy ny fijalianao, ny fahoriako sy ny fahorianao, ny adiko sy ny adinao. Vaholana tokana verena amin'Andriamanitra. Izay ihany. Andriamanitra loharanom-piainana fahazavana. Raha mitensika hoe fahamarinana koa dia inona ny fonosin'izany? Fibebahana sy ny famelan-kely. Fiverenana amin'Andriamanitra dia tsy inona tsy akory fa ny fitodianao amin'ny lalanao tsy nety taloha, verena amin'Andriamanitra ary dia hanamarina anao izy. Ndeha isika andeha ao amin'ny fahatelo tapany faharoa sy ny andininy fahaefatra. Fahatelo tapany faharoa sy ny andininy fahaefatra. Mba misy anankiray amako hoe azafady, aoka hitarika. Ndao ary sika sary ny dingam-panoloran-tena no atolotr'ireo andiny Soratra Masina. Ny andininy fahatelo tapany faharoa ny vakin'ny avantsika teo sy ny andininy fahaefatra. Aseseo ary hoe ilay dingam-panoloran-tena tazantsika eo amin'ireo. Misy toerana vitsivitsy ao, raha 5 izy raha nandinika. Misy toerana vitsivitsy ao fa tsy haiko ny fahitanareo mba jereo hoe dingana, tendrombohitra, tabernakely, altara, le ino? Fa aiza mitendry lokanga, ko lokanga ve toerana? Miresaka toerana daholo zany rehefa miresaka rafitry ny fiangonana sika. Tabernakely moa zany dia ohatrany hoe izao e. Raha mijery sika eo amin'ny dictionnaire amin'ny Baiboly, ny tabernakely dia mahabanga ny firafitry ny fiangonana rehetra. Ny kianja be izay hipetrahantsika izao, ny altara, ny efitra masina indrindra, ny lokanga. Tsy hoe lokanga indray zanabary. Ny toerana misy ny zava-maneno. Hitanareo? Zay ilay dingam-panoloran-tena dia ndao azavaina. Ahoana moa zany hoe dingam-panoloran-tena? Ino ilay mpanao salamo? Fa miainga ny Jordana, tarihan'ny tenin'Andriamanitra, ilay fahazavana sy fahamarinana hiverina. Dingana voalohany hita ny tendrombohitra io zany hoe ny Jordana anao, any an-tranonao any, am-pefilo anao mipetraka sa any Anosy Be sa Ambato mitsangana sa any am-pasapito sa aiza sa etsaka ke Jordana anao any. Fa mandrosa anao entin'ny tenin'Andriamanitra
dia mahitany tendrombohitra io moa zany raha ny Apevilo any lavitra be dia mahitany Fjkm Isotry hitanao izy efa fanantenana sady zay dia mandroso anao mandroso ihany tonga ato anatin'ny fiangonana ianao zay ilay taberina kely tsy ambavahady nga ianao zany fa tsy nijanona eto am-piangonana dia faly fotsiny dia raiso tsodrano dia fa maketo amin'ny alitara ianao adijana zay ilay fandroratena averina antsika fiangonana foana io tsy koa hoe décoration ka mba asiana avoavo kely fa tsy pastera rehefa miteny tsy zany io fa eo nareo be sy ny mara manoratena miakara midira mandrosoa amin'ny lalina ny efitra masina indrindra riambondry misy sokajiny hoe iza no atreto dia iza no makery tsy misy olo afaka makery raha tsy mpandray mpanantsany tompo zany izy ara-baiboly fa tsy nareko dia manino efa zao dia toatra kely efa dia tsy hoe azo ny ankizy akara tsisy ankizy lehibe zany fa rafitra ratsoratra masadoly mandahatra antsika hoe iza maketo iza makery dia rehefa mandeha zany le dingana atao anatin'ity soratra masina ity makeo amin'ny alitaran'Andriamanitra izy rehefa makeo amin'ny alitaran'Andriamanitra izy Davida mpitendry lokanga dia niverina amin'ny fanompony Davida dia tany am-boalohany ary talentany mihitsy nampiasa ny fanomezam-pahasoavana izy anompony an'Andriamanitra tsy hoe teto fotsiny izy dia nitokanana niraisina mpandray natao batisa dia niraisina mpandray dia nitokanana ny zao tsia fa noraisiny ilay fanomezam-pahasoavana dia nampiasainy amin'ny fanompona an'Andriamanitra afaka manantenana izany izy amin'ny fahadimo mbola miverina indray ilay nahoana amin'ny tanondry izay ilay dingana eto amin'ity Salamo 7:20 fahatelo tapany faharoa sy fahaefatra ity dia hitantsika eo fa miaina ny finoany antitra ny teriny mihitsy ao anatin'ny fanompony izy zany dia tena miaina ny finoany ry Andriamanitro dia Andriamanitro tena hoe izy ngiziny fa ny Andriamaniny dia tsy miova anazy io Andriamaniny io tsy miova tena izy ngiziny Andriamanitro dia Andriamanitro tena iainany ny fanekempinoany ao anatin'ny fanorantenany sy ny fanompona hitantsika rehefa miverina tamin'ny fanompona izy ndraisiny lokanga dia maninona zany tsy misy fahanginana sy inona tsony toloko tsony izy koa nisy io ilay tendry lokanga anytanilo imamy io hoe nao ve sady mitendry zava-maneno dia mitoloko tsara mihitsy hoe io fanompona mitendry io raha misy ngamba olona sambatra indrindra amin'ny fiangonana dia mitendry zava-maneno tsy mitolokoloko zany engaran'Andriamanitra mihitsy zareo rehefa dia endry zava-maneno zay ny anjara fanompony eo amin'ny fiangonana dia indray koa zareo mampitomany olona dia hidiny eo amin'ny fahadimy isika ilay fahaefatra aloha zany nohatra mifarana hoe tena Andriamanitra mihitsy zareo ny fahafenony ny fahasambarana faratampo ny fifaliana ary fahatanterahany fiadanana raha ohatra ka sokirina ny hevitry ny teny dia Andriamanitra tena tonga eo amin'Andriamanitra ilay fahafenony ny fahasambarana faratampo ny fifaliana ary fahatanterahany fiadanana ny andin'ny fahadimy dia ampilaharintsika amin'reto ho andiny soratra masina reto mba ho fanazavana azy misy kokoa ny andin'ny fahadimy nahoana mitanondrika ianao ry fanahy nahoana mitoloko atao anatiko ianao manantenà an'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho izy ny famonjena ny tavako sady Andriamanitro hoy ny bokin'ny Romanina ny fanantenana hita dia tsy fanantenana intsony Romanina 8:24-25 arak'ilay fanazavana tany am-piandohany ity Salamo ity dia fifangaroan'ny jaly sy ny fifaliana ny fahatrotrahana sy ny fanantenana ny ranomasintsika mifangaro dia ndonge jerentsika ny Romanina 8:24-25 zay ny voalohany aitsika tsy enjery na ny ampapahany ihany aza ny Korintianina 2:4 manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay dia toizana raha tsy vakiana ny teny tsy tadidy misy hoe voageja manodidina fotsiny izao ny tadidy sasany ndao ary Korintianina 2:4 andiny 7 hatramin'ny 1:20 hoy ny Soratra Masina
amin'ny anaran'ny tompo fa manan'izao rakitra izao amin'ny vilany-tany izahay zao sika rehetra mba ho an'Andriamanitra ny lehibe ny hery fa tsy ho avy aminay voageja manodidina izahay nefa tsy tery very-hevitra nefa tsy mamofo enjehana nefa tsy nafohy potraka nefa tsy maty mitondra ny fahafatesan'i Jesoa mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesoa fa izay velona ka atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva no ny amin'i Jesoa mba aseho ao amin'ny nofonay mety matokoa ny fiainan'i Jesoa fifangaron'ny fahafatesana sy ny fiainana fifanjevon'ny fangejana sy ny fahafahana zay atao mifanohitrohitra daholo ny teny rehetra milahadahatra daholo ny teny mifanohitra fahafatesana fiainana voageja manodidina nefa tsy tery enjehana very-hevitra fa tsy mamofo enjehana nefa tsy potraka nefa tsy maty milahadahatra daholo ary zay ny Salamo 7:7 filaharan'ny fanantenana sy ny fahakiviana filaharan'ny fahafatesana sy ny fiainana zay ary zay ny fiainantsika ty amin'izao tontolo izao atsiarovantsika eo amin'ny Salamo 7:7 fa fivahinianana masina eto amin'izao tontolo izao feno faharatsiana ny fiainantsika raha ny Salamo 7:7 no ampitaitsika amin'ny fiainantsika davanandro dia izaho sy ianao mpanompon'Andriamanitra kristianina mivahiny eto amin'izao tontolo izao feno faharatsiana fivahinianana masina eto amin'izao tontolo izao feno faharatsiana amin'ny fanantenana hoe ny tepoka farany dia tsy ny faharatsiany fiainana eto amin'izao tontolo izao fa ny fahatsarana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tepoka farany azo ataontsika amin'ny famalimaly eo tsy ny fahatsoana fa ny famelan-keloka ny tepoka farany tsy ny fahafatesana fa ny fiainana dia atao foana fampiadiana voambolana ohatr'izany fa zany ny baiboly tepoka farany tsy ny ranomaso fa ny fiomehezana misy ireo olona rehefa tena kristiana dia nendreo sady mezy mitomany misy zany ary ngambo ianao efa nanao an'izany hoay ty za ina koa ny tomaniko amin'izany efa fa ianao rery le Salamo 43 ianao mampahery teny eo fanany ranomasy sady mbe ihany zany koko hitomany iny nary ty mitomany manoty farany milahatra amin'io 5 dia ho jerentsika ny Hébreu 12:22-24 Hébreu 12:22-24 Hébreu 12:22-24 zao voasoratra amin'ny anaran'ny tompo fa ianareo kosa efa mby eo an-tendrombohitra Ziona tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema any an-danitra ary ao amin'ny anjely tsy omby alinalina amin'ny fionana fifaliana sy ny fiangonan'ny lay matoa voasoratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka sy amin'ny Jesoa mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra no ny any Aprily raha io koa raha mainy etude biblika dia aleto ny andro inona ny tian'ny mpanoratra an'izay betsaka ry havana ny zava-miafy ny Soratra Masina fa dia mampahery antsika mba atojo amin'ny fandiniana Soratra Masina mampanakarena fanahy mampanakarena mampitombo finoana tahaka izao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen ivavaka isika isaoranao Andriamanitra no ny asan'ny fanahinao masina mampazava ny tianao ambara ao amin'ny baiboly dia ho tahaka ny mpanao Salamo 7:7 izahay ka afaka hiantoraka aminao hampahery ny tenanay hiverina aminao eo ambany fitarian'ny fahamarinana sy ny fahazavan'ny teninao hibebaka marina atoky ny mampisolo vavanao Jesoa Kristy anamarina anay eo amin'ny fitsarana dia misaotra fa tonga soa amin'ny fanoloran-tena masina izahay
ary manan-kery andray ny anjara fanomponay na dia saiky nalemin'ny fizahan-toetra sy nataon'ny fahavalonao tsinotsinona azy. Dia mivavaka izay ho an'ny kristianina tsirairay izay tavelany amin'ny tanin'ny Jordana mba hanaikotariany teninao, hahery ao amin'ny teninao ho tonga soa tsy ato amin'ny fanompo-pivavahana ihany fa mifanavozam-panorateny eo amin'ny altaranao masina, hiverina amin'ny anjara fanompony. Andriamanitra rainay io, mivavaka aminao izay ho an'ny tontolo andronay anio mba hotarianao amin'ny fahazavanao sy ny fahamarinanao amin'izay rehetra atao izahay, ka ny teninao no filamatra mibaiko anay amin'ny andraikitra eo amin'ny asa izay miandry anay na inona na inona, ny fandaharam-potoananay izay efa nalaminay aoka andeha araka ny sitraponao. Dia mametraka ny fahasalamana eo aminao koa, ny fahasalaman'ny voaka malagasy, ny fahasalaman'ny fiangonanao, ny fahasalaman'ny firenenay. Fehezinay ny vavakay no nampianarin' Jesosy manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny eny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.